mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Ampifaliana riavana no iara-banantsika hatratra ity sabotsy fa 5 ny volana Jolay ity izay misasaka sady moa ny volana fahafito amin'ny taona, mizakazaka ny fotoana ary dia ao anatin'izany fiasakazahany fotoana izany koa anefa no ampaherezana antsika hitoetra mandrakariva amin'ny finoana sy hitoetra mandrakariva amin'ny fahatsarana ao aminao Andriamanitra. Ny boky Isaia mpaminany toko 420 no zara mofinaina ho antsika ry havako. Isaia toko 420 1-5 amin'ny anaran'i Jesosy. Fa ankehitriny dia mihaino ahy ry Jakoba mpanompoky sy ry Israely izay novidiako. Izao no lazain'i Jehovah izay nahary anao sy namorona anao hatrany am-boka sady namonjy anao. Aza matahotra ry Jakoba mpanompoko ary ianao ry Jesorona izay novidiako. Fa handatsaka rano amin'izay mangetaheta aho ary rika aho amin'izay tany karakaina. Eny handatsaka ny fanahiko eo amin'ny taranaka aho ary ny fitahiako amin'ny teraka aho. Dia haniry eny amin'ny ahitra tahaka ny hazo malahelo eny anilan'ny rano mandeha ireny. Ny anankiray laza hoe an'i Jehovah ary ny anankiray koa ankalaza ny anarana hoe Jakoba ary ny anankiray koa indray hanoratra amin'ny tanany hoe an'i Jehovah ary ny anarana hoe Israely dia hotononona ampanajana. Ray masonao, manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Betsaka ry havana ny mametra-panontaniana ny amin'ny hoe anahoana moa ny olombelona any aoriana any raha mijery ny fiovanjavatra iainana ankehitriny isika anahoana ny hoavin'ny olombelona, ny hoavin'ny humanité amin'ny izao toe-javatra irahantsika mahafantatra izao. Betsaka ny mieritreritra manao hoe hialava ny andro iainan'ny olona amin'ny ara-pahasalamana io zany, hialava kokoa ny andro iainan'ny olona, hioaran'ny olona afaka taona vitsivitsy ny 100 taona noho ny fandrosin'ny siansa, noho ny fandrosin'ny fahalalana sy ny teknôlôjia isan-karazany, dia betsaka ny tombana izay manohana fa hialava ny andro iainan'ny olona. Tsy diso zany amin'ny tany mandroso evitantsika fa efa misalanisa ny taona pahaveloman'ny olona dia mihoatry ny 20, mihoatry ny 90 taona. Aty amin'ny tany somary manitra tahaka ny Madagasikara no manodidina ny 50 taona ny andro iainan'ny olona latsaky izany aza ny salanisan'ny taonan'ny olona mody mandry. Dia mieritreritra ny olona manao hoe hialava ny fiainan'ny olona any aoriana any, hialava ny andro iainana. Misy mieritreritra hoe amin'ny lafiny moral dia izao hiaratsy kokoa noho izao indray ny fiainan'ny olona, mety ho ela velona izy fa hiaratsy amin'ny lafiny moral, amin'ny lafiny fitondran-tena, hiamafy ny fifankalana, hiamafy ny antsana mampisaraka manan-karena sy ny mahantra. Amin'ny lafiny ara-panahy dia betsaka manompana hoe tsy mivavaka ny olona, miala amin'Andriamanitra ny olona, miala amin'ny finoana ny olona. Misy manao indray hoe hiena be ny olona eto ambonin'ny tany, isy izay velona dia ela velona, fa hiena kosa ny olona ny isan'ny mponina rehefa any aorindrina any noho ny fiovaovan'ny toetrandro, noho ny tsy faharisian'ny olona intsony amin'ny fanambadiana, noho ny toe-javatra maro samihafa eto ambonin'ny tany dia hiena ny mponina afaka maneoriana be an'izany. Be dia be zany izany fanontaniana izay mila valiny zany. Mila valiny amin'ny hoe satria ny olombelona mieritreritra dia tea minaviana izay ho avy izy mba hahafahany miomana teny ankehitriny. Saingy amin'izany lafiny zavatra zany nefa dia tsy mipetraka ao an-tsain'ny olona ny toeran'Andriamanitra. Hoe ao anatin'izany hoavin'ny humanité na ny hoavin'ny olombelona zany, aiza ho aiza Andriamanitra. Ity Isaia toko 420 ity dia manana fijery manokana mihitsy momba ny atao hoe hoavin'ny olombelona.
ohatria manao hoe ndray maka manao hoe ny fijery ny teolojianina ankehitriny zany hoe reo mpikirakira ny baiboly, reo mpikirakira ny soratra masina, reo mpivaofo zany mpandrafitra ny fotom-pinoana dia miara-mieritreritra fa ny fivavahana kristianina ankehitriny na ny baiboly zany dia miivo amin'Andriamanitra ny zavatra lazay, miivo amin'ny olombelona ary miivo koa amin'ny zavaboary na ny kosmosy. Zany hoe tsy azo sarahana mihitsy reo ao amin'ny baiboly hoe Andriamanitra zay ivo ny zavatra rehetra dia nahariko ny olombelona ary ny olombelona napetrak'Andriamanitra eto amin'ity zao tontolo zao ty. Ny andininy vitsivitsy am'izay zarymofina antsika teo any de manamafy zany fomba fijery zany hoe tsy afa-misaraka amin'Andriamanitra ny olombelona fa raha vao misaraka amin'Andriamanitra ny olombelona de misaraka amin'ilay mpahary azy dia raha vantany vao misaraka amin'ilay mpahary azy izy dia tsy mahafantatra intsony ny antom-pisiny. Ilay mpahary azy no manome fanazavana ny antom-pisiny, lay mpahary azy no mitantana, lay mpahary azy no mahafantatra azy. Alay sara an-tsaina hoe misy fiaramanidina tsara tare zay asa tsy fantatro namboarin'ny orinasa matanjaka asa mety hoe Boeing ve Airbus ve dia misaraka am'panao azy iny fiaramanidina iny tsisy ifandraisany tsony de ahoana moa zany ny fomba fikojana azy, aiza no hitany ny piesy fikojana azy sy ny lafy-javatra maro samihafa de tsy ateza tsy aharitra. Zavatra madinika tahaka zany raha dia efa azotsika atakarana fa tsy afaka misaraka mihitsy amin'ilay mpahary azy na lay namorona azy ilay zavatra anankiray zay noforonina. De tahak'izay koa ny olombelona, ny baiboly dia manazava tsara fa tsy afa-misaraka amin'Andriamanitra ny olombelona. Raha vao misaraka amin'Andriamanitra ny olombelona dia tsisy heviny tsony ny fiainany, tsy vitany hoe tsisy heviny fa simba izy, tsy vitany hoe simba ihany koa izy fa tsisy mpikarakara izy ary miarava ilay antom-pisiny. Dia tahak'izay koa ny olombelona dia tsy afa-misaraka amin'ny tany zay misy azy, tsy afa-misaraka amin'ny tany zay misy azy zay mampisy heviny koa ny fiainany, mamelona azy. Ny olombelona zany dia eo afovoany zay ataontsika hoe zavaboarin'Andriamanitra izay ka tsy afa-misaraka amin'ny tany izy, manimba tsy azony atao ny manimba ny tany, tsy azony atao ny mandositra ny tany zay mandositra ny asan'Andriamanitra zay nataon'Andriamanitra ho nenany. Andriamanitra koa nefany de zao tsy mahafoy ny olona izy, tsy hoe ny olombelona ihany no tsisy heviny misaraka amin'Andriamanitra fa Andriamanitra koa de zao tia ny olombelona izy, tsy mahafoy ny olombelona izy, tia ny asan'ny tanana izy. Zay no antony nanomezany an'i Jesosy zanaka mba hamonjy antsika. Ny antony naharian'Andriamanitra ny olombelona sy ny zavaboary de zao fitiavan'Andriamanitra, fitiavan'Andriamanitra ny olombelona, fitiavan'Andriamanitra naharian'Andriamanitra ny olombelona. Noho zany dia tsy azo sarahana ireo amin'ny baiboly. Dia izay ny toe-javatra ireny no manazava amin'ity Isaia 1:1-5 ity. Tsy hoe tsy afa-misaraka ihany fa mifampiankina isika sy ny zavaboary. Ary isika tsy maintsy miankina amin'Andriamanitra. Andriamanitra tsy miankina amintsika tsy akory. Andriamanitra tsy miankina amintsika mihitsy. Na misy tsika na ninina toetratsika Andriamanitra tsy miankina amintsika fa izay ataon'Andriamanitra amintsika de zao tia antsika izy. Ary dia ao anatin'izany ataontsika hoe fifamatoram-piainan'ny olombelona amin'ny zavaboary sy ny fifamatoram-piainan'ny olombelona amin'Andriamanitra izany no asehony Isaia mpaminany amin'ny 1:1-5 ity. Voalohany indrindra de zao, Andriamanitra no miazona ny fiainan'ny olombelona hitohy ny fiainan'ny olombelona zay mampanahy io zany hoe aiza moa zany no ahoana ny ho avy, mbola hitohy ve ny taranaka, hitohy ve ny fiainan'ny olombelona eto amin'ity zavaboary ity. Dia ny bokin'ny Isaia mpaminany any de manazava hoe ry Israely zay nofidiko, ny olombelona zay nofidin'Andriamanitra hanao akin'Andriamanitra de Andriamanitra ihany no miazona azy. Fa raha tsy miaraka amin'Andriamanitra ny olona de mbiany amin'ny antsoina hoe kao na fahafoanana na faharavana. Fa rehefa ao amin'Andriamanitra mandrakariva isika de zao mitohy ny fiainantsika. Ny hoe mitohy eto ambonin'ny tany mazava ho azy fa ny tany de nataon'Andriamanitra mety ho levona. Jesosy ny teny azamana hoe ny tany sy ny lanitra ho levona. Fa ny olona zay mino kosa de ao amin'Andriamanitra.
zany hoe ny fitoizany fiainany olombelona de zao ao amin'andriamanitra. Raha mbola eto ambonin'ny tany sika de andriamanitra miazona ny fiainantsika, rehefa miala ty isika de ao amin'andriamanitra ihany koa mbola iainantsika, araky ny tenin'ny Paoly amin'ny Romanina manao hoe na velona nkeny na maty isika ao amin'ny tompo ihany. Zany hoe amin'ny fijeriny zoatra masina de zao ny fiainantsika olombelona de ao amin'andriamanitra. Tsy tokony ho manahiny am'izay ho avy isika raha tena ao anatintsika ny finoana sy ny fahatokinan'andriamanitra. Zay mahatonga ny tompo eto mamboraka fitiavana mihitsy amin'ny zanak'Israely nanao hoe ary ianao ry Jesrona moa de anarana antsoina zanak'Israely ihany. De ary ianao ry Jesrona dia izay nofidiko, zany hoe mitodika amin'ny zanak'Israely Andriamanitra hoe zange no nifidy de aza manà fa izao ny taranakao dia hotaiko ary asehony manao am'diny ny fahadimana hoe ny anankiray laza hoe an Jehova, ny anankiray ankalaza anarana hoe Jakoba, ny anankiray anohatra amin'ny tanany hoe an Jehova, ary anarana hoe Israely dia hotononona mpanajana. Isan'ny fitahian'Andriamanitra, mariky ny fifidianan'Andriamanitra, ny hitahian'Andriamanitra ny taranaky ny mpino. Mazava ny teny manao hoe amin'ny taranaky ny mpino, amin'ny taranaky ny kristianina, amin'ny olombelona zay mahatoky sy manankina amin'ny fiainan'Andriamanitra de zao isy ilaza hoe an Jehova. Inona dikan'izany? Io le lafiny ara-panahy. Isy ilaza hoe an Jehova. Tena misy zany tena ijoro vavolombelona hoe an Jehova. Itoy zany ninona? Itoy ny fanomponan'Andriamanitra. Itoy ninona? Itoy ny fivavahana. Ary io fa tenin'ny tompo anao hoe tsy ho avy ny fiafaran'izao tontolo zao raha tsy efa voatory ny filazantsara. Na inona hamafy ny fanenjehana, na inona mety hamafy ny fitsokany, ny fialan'ny olombelona maro amin'ny finoan'Andriamanitra de zao hitohy ny fitoriana ny filazantsara mandra-piavy ny tompo. Nisan'io nisan'ny mpino izay miankina ny faneken'ny olona na tsy ny faneken'ny olona, fa izao ny tenin'Andriamanitra de teny manao hoe ho torino filazantsara io mandra-piavy ny tompo. Isy ilaza mandrakariva manao hoe an Jehova. Ny dikany hoe an Jehova de zao hitohy ny taranaky ny mpino, hitohy ny fiainan'ny fiangonana, isy ny fiainan'ny fiangonana mandra-piavy ny tompo. Fa izao isan'izay ve isika? Isan'izay malagasy kristianina ve? Malagasy kristianina ve isan'izay itohy haritra am'zany hoe finoan'Andriamanitra zany? Ny kristianina maneran-tany, fiangonana maneran-tany ve isan'izay hiteny mandra-piavy ny tompo manao hoe an Jehova? Fa ny karazany trandraka faharoa zay paratenain'ny tompo eto manao hoe tsy tokony hanahy isika, fa ny taranaky ny mpino, ny fiangonana de ny tompo mihazona azy. Ary isy azona ny finoana, isy mpanompon'Andriamanitra mandrakariva, isy mpitoroteny, isy mpitandrina, isy mpirehitra, isy mandrakariva zany mandra-piavy ny tompo. Ny isany de ny tompony mahalala, ny abetsahany de ny tompony mahalala. Fa ozy manao hoe ny anankiray koa de ankalaza ny anarana hoe Jakoba. Ny anankiray koa de ankalaza anarana hoe Jakoba. Iny moa dikany hoe ankalaza anarana hoe Jakoba. Io de amin'ny lafiny ara-kolotsaina, amin'ny lafiny etika, amin'ny lafiny ara-piarahamonina. Izy zany kristianina indray zay iarihary fa mbola hitohy mandrakariva ny taranaky ny zanak'Israely, hitohy ny kolotsaina kristianina, hitohy ny toetra kristianina. Isy tsy voatery hoe mpitondra fivavahana fa isy vahoaka tsotra kristianina, mbola hitohy io. Isy fitoriana ny fijoroana vavolombelona any anivon'ny fiarahamonina any mandra-piavy ny tompo de zao isy kristianina. Jesosy no teny an'izany. Ary ny fahatelo de isy teny manao hoe anoratra amin'ny tanany hoe an Jehova, zany hoe lay fanaovan-javatra, lay asa tanana, lay fomba fiasa, lay moral, zany hoe lay tanana miasa de zao hitohitohy io, hitoetra kristianina io. Felim-panahiana mantsy ny kristianina hoe tena ahoana moa zany ny ho avy ny fiangonana afaka 300 taona, afaka 1000 taona de zao an'ny tompo zany. An'ny tompo zany, ny tompo dia efa nampafantatra an'izany hoe azy zany. Mety hisy fanenjena, mety hisy iemotra sanatriny zany, mety hiena ny isan'ny kristianina sy ny sisa rehetra, fa izao ny tompony miantoka izay ho avy.
dia tsy mahazo tsy avelany tompo ana am'zany sika na inona amafiny ny zavatra mitranga eto ambonin'ny tany de ny tianyny tompo ao an-tsainao de zao apetrao amin'andriamanitra ny fiainanao aoka azo antoka isika fa nofidin'andriamanitra fa ny faharoa zay asehoan'ny tompo eto de zao koa manao hoe momba ny zavaboary andiny ny fahatelo handatsaka ranao mangetaheta ny rika mikarakaina handatsaka ny fanahyko amin'ny taranakao de aniry eny amin'ny ahitra tahaka ny aza male eny anilan'ny rano mandeha reny sy ny hafa rehetra io le fifamatoran'lay anthropos lay cosmos tsika teo izay eo am'zany eo afovoan'zany andriamanitra eo afovoan'zany andriamanitra tahaka ny taon'ny sahedena andriamanitra de teo afovoan'ny sahedena zay teo afovoan'lay anthropos lay olombelona sy lay cosmos ilay zavaboary de io fa mafisiny Isaia mpaminany zany manao hoe andriamanitra dia hitondra mitantana ny zavaboary any Europe tsika am'resaky zao any andrefana de mafana be amin'ny alahady zao na amin'ny sabotsy zao dia isy toerana eto ambonin'ny tany raha tsy diso any Californie dia atratra efatra amby dimapolo any hoany ny hafananany amin'ny efitra na ny désertny Californie efatra amby dimapolo degré Celsius mafana be zany tena mafana tsy mbola nisy ohatr'zany teto ambonin'ny tany tao anatin'ny taona vitsivitsy hoe tafakatra 54 degré ny hafanana amin'io marina fa ny efitra i Californie io misy ny toerana mafana indrindra fa na izany aza dia miara-miaiky izy sika fa miakarakaina ny tany miasarotra ny mitady rano miasarotra ny rano ankehitriny ary miara-mivaky loha am'zany taony ny olona rehetra fantatsika Jesoa efa naminany an'zany ange efa niteny Jesoa any am-parany any de hikorotana be io toetrandro io de ho sahiratsaina ny olombelona hitatsika amin'ny filazantsara sinoptika manao any am-parany any de ho sahiratsaina ny olona amin'ny tontolo iainan'io amin'ny toetrandro vaky loha amin'io izy ary dia efa hitatsika betibetika mafana betibetika magatsika ny orana tsy hitatsoa zay anaovan'ny tantsany ny fandaminana amin'ny fambolena fa izao kosa nefany izay ampaminany de manome fanantenana manao hoe nahoana de zao andriamanitra miaha-mandrakariva ny voafidiny ny fomba iahina andriamanitra ny voafidiny de zao tsy hoe tsy ho karakaina ny tany tsy hoe tsy akatra ny hafanan'ny maripana ny tany tsy hoe tsy korotana ny tontolo iainana tsy zay ny fomba iahina andriamanitra azy mazava io fa andriamanitra manana ny fomba hitahiny sy ivimbinany ny fiainany mpanompony mampatsiaro atsika mandrakariva ny teniny abakoka mpaminany hoe fa ianao ange manao ny tongotro toy ny an'ny dieravavy zany hoe ny tongotro no amboarinao afa mandeha ao anatin'ny tany karakaina ny tongotro no afa mandeha ao anatin'ny zavatsarotra tsy voatery ho amboarinao tsara tarehy akory ny lalana fa izao izano ataonao afa mandeha ao anatin'ny lalatsarotra ary mandrakariva ny fiainany mpanompon'andriamanitra eo anivony ity tangazana ity fiovaovan'ny toetrandro ty de zao ao anatin'zany satria misy lalana efa nataon'andriamanitra ho an'ny tany somban'ny olombelona ny tany sombanitsika noho ny fahotantsika ny tany sy ny zavaboary rehetra miazon'zany andriamanitra mamindra fo saingy zao koa anatin'zany faharavana teraky ny fahotantsika zany de zao tsy ampitovo zay manompo sy tsy manompo mihitsy andriamanitra miazona ny mpanompony andriamanitra tahaka ny namelomany andriamanitra ny Eli tany ny efitra na tahaka ny namelomany andriamanitra any Jaona mpanao batisa tamin'ny natately remy sy valala zany hoe azon'andriamanitra tao ny miamandrakariva ny mpanompony iteten'ny sotra masina ty zany sotra avako malala manome toky atsika tiamerina atsika ao anatina lafin-javatra roa izy tian'andriamanitra ho azotsika antoka fa rehefa mifidy atsika andriamanitra rehefa tia atsika andriamanitra de tsy manary atsika izy tia ny tompo azotsika antoka mihitsy zay finoana zay nantsoina hoe finoana de confiance zay fahatokina izay ary nantsoina hoe fakapanahy de zao mandrava izay fifampitokisana amin'andriamanitra izay aza tonoana fa ny fifamatorantsika amin'andriamanitra tsy amin'ny toerana na amin'ny zavatra fa amin'ny alalan'ny finoana ny fifampitokisantsika amin'andriamanitra no atao hoe
kofe mampifamatotra atsika amin'Andriamanitra ary lay ratsy lay mpakafana de manapaka izay kofe zay na zay fifampitokisana zay ka mampiditra fisalasarana mandrakariva ao anatintsika ny amin'ny fitiavan'Andriamanitra, ny amin'ny fiantson'Andriamanitra, ny amin'ny fifidianan'Andriamanitra ary de Isaia mpaminany eto mamerina ao am-pontsika fa na hoe izao no izy enao ry Israely de efa nofidiako. Fa ny faharoa zay tiany Isaia ho azotsika tsara eto mpamaganana iavako tsy hoe ny fahazahoan'antoka fa nofidin'ny tompo ihany izy sika fa ny fahazahoan'antoka fa rehefa nofidin'ny tompo de izao ny tompo no mitondra azy ary ny tanjon'ny fifidianan'ny tompo atsika dia ho tononona eo amintsika mandrakariva ny voninahiny ny anarany. Ireravako malala atoky ny fifidianan'Andriamanitra, atoky ny fitantanan'Andriamanitra, atoky ny fahasoavan'Andriamanitra isika, na ao anatin'ny mora na ao anatin'ny sarotra, na ao anatin'ny fifaliana na ao anatin'ny zava-manahirana, de atoky ny fitiavan'Andriamanitra isika satria ny Andriamanitra tia atsika de Andriamanitra zay nanao zao rehetra zao ary azotsika ianterana amin'ny fotoana rehetra. Ivavaka sika ry havako. Tompo misaotra anao zahay fa ianao Andriamanitra de mahatoky sy marina ary tsy miova ny fitiavanao. Ianao no mitondra izao rehetra zao. De aza velanao anahy zahay ao anatin'izao fiovaovan'ny zavatra eto ambonin'ny tany zao zay efa lalàna napetrako hitondrana izao rehetra zao ny fiovaovana de ampianary kosa zahay tsy hiova ny fahatokinay sy ny finoanay. Miantoka ny taranakay ianao, miazona ny fiainan'ny zanak'olombelona ianao, mitahiry ny fiainan'ny fiangonana zay nofidinao ianao, mandra-piavinao eny amin'ny rahoan'ny lanitra. De ampahirezo zay ijoro vavolombelonao amin'ny fiainana isan'andro tompo. Mivavaka zay ampahirezo koa atoky fa ianao Andriamanitra de fahasoavana ka tononona eo aminay isan'andro ny fiadananao satria Andriamanitra fiadanana ianao. De mivavaka zay tompo. Saotranao manokana ho ny fahavitan'ny fanadinan'ny mpianatra BEPC hiditra ny baccalauréat amin'ny herinandro ny zanakay maro, ny mpianatra malagasy maro de ampahirezo anatin'izao fiomanana izao amin'ity herinandro ny farany ity de ampahirezo meo fahazavan-tsaina, manapiny ray aman-dreny ianao, manapiny mpianatra ianao ary de anapaka amin'ny tokantrano tsirairay zay mpanaraka izao mofona izao Jesoa, ny fifaliana ny fiadananao. Amarino amin'ny isam-batan'olona ny teninao fa raha ny zanakao sy ny asan'ny tananao tsy andrasanao an'izao tontolo zao fa raisinao adidy, iantsoroanao ho adidy. De ampitoero aminay hatrany Jesoa ny fiadananao. Amen.